fanasitrana azy eny hositraniko izy ary aseko amin'ny areny fiadanana sy ny fahamarinana. Amen. Anio alahady faraka amin'ny 3 janoary taona raiky amby roapolo sy roa arivo. Alahady farany izay banjinatsika ny loha hevitra hoe maneho ny Andriamanitra azy ny tompo. Alahady fahaefatra manaraka ny epifania. Alahady hitondrana mambavaka ireo mararoditra eo anivon'ny sany FJKM ary indrindra izay heveran'ny fiangonana azy ireo. Fandarana fangoavana amin'ny endriny voalohany afaka malala izao fangoavana tanterahantsika izao. Ny mpitandrina mitondra fampianarana ho antsika amin'ny teny ity dia Andriamatoa Rabe Manantsosolofo, mpitandrina taleny FFP Fohibe. Rabanao zay pastera tonga somatsara miara-mibavaka aminay ary mitondra fampianarana ho an'ny fiangonana. Dia ny tompo any mombanao sy ny ankonanao. Sotra tompoko. Ny diakonina tompona anjara, ny sokajy mahatoky. Manantsika ireo avao koa ny salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Ary ny fanekempinoana laharana fahaefatra no anabarantsika ny finoantsika n'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ampitombola aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia tsika raha afaka hitsangana hisaotra sy hidera n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa izay dia lira izay voalahatra eny amin'ny fafana. Dia tsika iariventy ampanao salamo manao hoe saroan'i Jehovah ry fanahiko. Saroan'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanorana mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampafantatra amin'ny Mose sy ny lalakaleny izy, ny zanak'Israely nampatary ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maro koa sady be famindrapo. Amen. Tantara
mivavaka antsika ry havako. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra sy mankalaza ary midera ny anaranao masina izay. Misaotra anao izay raha eo raha eniky ny fahasoavanao nandritra ny herinandro iny, notahinao velonaina soamantsara ary tonga miseho eto anatrehanao Andriamanitra, avy manatona anao manome voninahitra ny anaranao indrindra amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro izay anomponay ianao Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia irinay fatratra ianao, ameno anay amin'ny lalana masina ka anazavanay, anananay fifantohana ka ahita ny voninahitra sy ahitanao Andriamanitra toany ny fiangonana amin'ny lalana izao fanompona masina izao. Andriamanitra, tanterao ary mba ho voninahitrao irery an'izao fanompo mpivavahana izao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Ry havana malala, inoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorentsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra napahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroina no nelitsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy ary nidiakaboka taminy nasitranana antsika. Sambatra ny maintsy lalana izay mandeha araka lalany Jehova. Ry havana, tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ho aoka anatontompotsika hiaiky faotantsika eo anatrehany ka anaraka ompontsika izao tonom-bavaka izao hivavaka sika ry havako. Ry tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsara fanahy ianao, izay efa nanomeanay manaim-pona ny zanakao ilay tokana dia Jesosy Kristy izay nitondra ny aretinay sady efa nivesatra ny abokanay. Kanefa manoloana izany indrindra dia mbola manota foana eo atrehanao izay, malaky mirona ao anaty faharatsiana sy ny fahalotona hanikamenatra anao izahay raha io, sady feno fanaezana manoloana maizezanao Andriamanitra. Tsy samitraka ny lanitra izay, misalasala na dia hanonona ny anaranao masina, satria tokoa mantsy miasikasina eo anatrehanao ny fahalovanay. Raha io mamindrafo aminay, raha io amboary izahay eno ny femitaraina eto anatrehanao izay maniry fanadiovam-po tanteraka avy aminao. Misaotra tompo tsara ho famieny fibebahana marina ataonay ianao, satria azonay antoka famelan-keloko ameny Jesosy Kristy ilay be fitiavana anay.
fa amin'ny anaran'ireny ihany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, tia antsika loatra Andriamanitra, mihaino antsika izy, koa andeha isika hitsangana, andray am-pifaliana ny teny soa famelan-kely koa omena Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo, izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavina, ary ny fahotahanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ary ny rano Jesosy zanany manadeo antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotana. Amen. Ny olona voavela elo koa ry havako malala, dia samy maneho sy manambara ny finoany an Jesosy Kristy eo anatrehany izao tontolo izao koa. Andeha ry havako anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe: efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny tenina tao. Ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny tenina natao amin'ny Petera hoe: nak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay. Tomboko s'Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako.
Iroso amin'ny filasana ny rarahan'ny fiangonana antsika riavako malala. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny rarahan'ny fiangonana isika ry havana. Taratasy fiarabana rasoana Evrina mpitandrina mianakavy FJKM Anonomasina Ziona Ambatolampikely dia afaly miaraba antsika nahatratra ny Krismasy 2024 sy ny taona vaovao 2024. Taratasy fanasana amin'ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana Mandroseza Akadindrantombo Miray ny komity fandraisan-tanana dia afaly manasa anareo hiarankalaza sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fandraisan-tanana sy faharoapolo taona mahampitandrina an'Andriamatoa Randrianarimanitra Désiré Mianakavy ao amin'ny FJKM Mandroseza Akadindrantombo Miray ny sabotsy 20 febroary 2024 amin'ny 7 ora sasany tarehin'ny synodam-paritany SPA 12 ary ny alahady fa 20 febroary 2024 amin'ny 7 ora sasany izay tarehin'ny fiangonana. Avy amin'ny foibe FJKM. Raha sitraky ny tompo dia tanterahana mandritra ity taona 2024 ity ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina Rabeny Antoine Hermanana Philibert Mivady président synodaly eto amintsika. Mifanindran-dalana amin'izany koa ny faha-efapolo taona mahampitandrina azy mivady. Trano iray lehibe misy rihana no kasaina hatolotra azy ireo ho tsangam-baton'ny jobily sy ho fanamariana ny faha-efapolo taona mahampitandrina azy ireo. Mandroana izany dia manana anjara valopy 50 isika ary dia entanina hatrany isika fa mbola misy ireo valopy ireo. Raha amin'ny foibe ihany rehefa avy nanompo ny tompo nandritra ny taona maro teo amin'ny sehatry ny fanabeazana Andriamatoa Randrianarivo Maurice Dada talen'ny sekoly Viné Ambomalaza talehi-paritra ny FPMP 12 mpiandraikitra foibe ary birao mpiandraikitra foibe dia hijanona tanteraka hisotro ronono. Arak'izany dia hisy ny jobily fisotrondronono izay karakarain'ny komity ka toy izao ny tetiandro. Ny fanompoam-pivavahana fanokafana moa dia efa nitanterahana ny sabotsy fa 13 janoary 2024 lasa teo. Ny ivon'ny jobily dia ny alakamisy fa 15 martsa 2024. Ny toerana anatanterahana izany dia amin'ny FJKM Kanana Vaovao Ambohimalaza. Ny hetsika mandritra izany dia misy ny billet izay amidy ka mindetina 5,000 ariary ho zaraina amintsika fiangonana sy ny sekoly. Ny famaranana ny jobily kosa dia ny alahady fa 20 Jona 2024. Ny toerana dia amin'ny FJKM Ambohitraraba. Sampana sekoly alahady FJKM faritra Varatrandohalo zanaparitra voalohany. Krismasy ny zanaparitra. Entanina isika fa ny Krismasy ny zanaparitra eto amin'ny faritra Varatrandohalo dia atao ao amin'ny FJKM Antananarivo fahasoavana ny 14 ny volana febroary 2024 avy izao amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Araka ny fanaontsika dia mandray anjara fampisehoana eo amin'ny 15 minitra eo ny fiangonana tsirairay avy ary mitondra vatomamy roa kilao sasany izay ho zaraina rehefa mifarana ny fotoana. Mila manondro solotena maharitra iray isam-piangonana isika ho an'izay mbola tsy nanana izany fa ao anatin'ny biraony zanaparitra. Avy amin'ny université FJKM Raveljon. Mbola misy ny fandraisana ny fisoratana anarana sy ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana maro ao amin'ny université toy ny BDP informatika, mine, ny environnement sy ny sisa. Koa izay misoratra anarana manomboka ny voalohany ka hatramin'ny 5 febroary 2024 avy izao dia hisy ny fianam-bidy 100 amin'ny sara-pisoratana anarana. Marina ihany koa fa efa misokatra ny master.
ny andindiny zany dia azontsika anaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, departementan'ny fiangonana. Araka izay efa natao tamin'ny taon-dasa dia hanatanteraka famelabelaran-kevitra sy fampianarana momba ny fitiavana sy ny fianam-pianakaviana mandritra ny herinandro isika FJKM. Ho fampirisihana ny olona hahay anaja ny fitiavana sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny tokantranony. Herinandro ny vontom-pity faharoa no anarana omena anio fotoana miavaka io. Koa manasa ny kristianina rehetra anatrika an'izany, na ny mpivady, na ny tokantena, na ny mpitovy. Ny fotoana zany dia fahavalo ka hatramin'ny 14 febroary 2024 amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Ny toerana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, zany hoe ny fahavalo ka hatramin'ny 12 febroary dia atao ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 17 febroary kosa dia ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, ary ny alahady 14 febroary dia ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Sampana sekoly alahady. Izay eto amin'ny sekoly alahady kilasy olon-dehibe dia miantso antsika ray aman-dreny, mpifamofo na zatovo ho tonga hiaran-dinika sy hianatra ny boky ny tsiambaratelo ny tokantrano sambatra, izay fandarana navoakan'ny sekoly alahady FJKM Foibe. Fotoana fanombohana izao araharitra eo amin'ny iray taona sy tapany eo ny fianarana izany lohahevitra izany. Lohahevitra izay andinihana misimisy kokoa ny amin'ny fiainan-tokantrano, ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny vady, ny fifidianana izay ho vady ary ny fifandraisana ao an-tokantrano. Koa manasa antsika fa ny fotoana tsara, fa ny fototra tsara amin'ny tokantrano no fandrosoan'ny fiangonan'Andriamanitra sy fiarovana ny taranaka amin'ny tontolo misy iainany ankehitriny. Avy amin'ny sampanasa AFF Ambavady Mitafy. Hiverina hanoy ny fiofanana iombonana isika fiangonana. Fiofanana izay ampatsihivina trano fa ho fiomanantsika hanao ny tafika masina iombonana amin'ny volana Aogositra 2020. Hanomboka ny sabotsy 17 febroary 2020 izany fiofanana izany, ary tsy hifarana raha tsy any amin'ny volana Jolay 2020. Efa mipetraka amin'ny tableau ivelany ny fandaharana rehetra. Koa ny akaiky indrindra dia ny fiofanana atao ny asabotsy 17 febroary ho avy zao, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina eto amin'ny fiangonana, izay hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra Ramamonjy Arso Robert mpitandrina ny lohahevitra manao hoe ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny alahady 14 febroary kosa hanomboka amin'ny iray ora sasany ao amin'ny akany Ralbert Daniel dia ny mpitandrina Rakotondrabe Indrianja no hitondra fiofanana momba ny amin'ny atao hoe finoana. Koa manantena ny fahatongavantsika tsakanavaka fa ny fiangonana manontolo no asaina amin'izany. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamera ao amin'ny tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny Antokopira Ambavady Mitafy. Hanatanteraka ny fivoriam-be ara-potoana voalohany ny alahady 7 febroary 2020 amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Koa dia manasa anao ampifaliana hanatrika izany. Ray aman-dreny mpikambana, ray aman-dreny mpanohana, ny mpikambana sy ireo izay rehetra maniry anatevin-darana ny Antokopira. Mitohy hatrany ihany koa ny famerenana hira ny isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny miasa fia. Ilazana isika
fa mianatra hira ny miasa fia aorian'ny fanompom-pivavahana izao maraina izao. Ny toerana dia ao ambony ao amin'ny local scout. Isika izay maniry hiditra mpikambana miasa fia dia asaina ihany koa hanatrika io fotoana io. Amin'ny volana sikitana. Ny volana sikitana dia hanatanteraka ny fivoriam-be voalohany sy fifampiarabana anatratry ny taona anio alahady 3 janoary amin'ny 12 sasany ao amin'ny Akany Daniel Ralbert Koantsona ny Brao, ny mpiandraikitra ny ray aman-dreny mpanoana ny mpikambana vaovao mba hamonjy sy hanatrika izany fotoana izany. Avy amin'ny taniketsa, ilazana isika mpikambana rehetra mba hijanona aorian'ny fanompom-pivavahana fa hanatanteraka famairenan-kira isika. Ilazana toy izany ihany koa ny Brao mba hijanona vetivety. Avy amin'ny afa, misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny fifampiarabana nahatratra ny taona ary isaorana isika namaly ny antso. Ilazana isika fa ny vokatra ataony afa dia ho tanterahana ny 7 febroary ho avy izao, manantena antsika handray anjara amin'izany. Ilazana ihany koa isika ankizy rehetra fa hisy ny famerenana anio amin'ny rora, fianarana anio amin'ny rora sy sasany. Taratasy fisaorana ihany, misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanterahan'ny fivoriam-be voalohany sampana tanora kristianina ny alahady ny sabotsy 13 janoary 2024. Ny sampana tanora kristianina dia maneho fisaorana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny braom-piangonana ary ny fiangonana manontolo ny tondram-bavaka izany fotoana izany. Ny ray aman-dreny mpikambana sy ny solon-tenan'ny sampana rehetra nanotrona izany fotoana izany ary ny mpikambana izay nanao zava-dehibe izay fotoana izay. Antsoina ny mpikambana STK mba hijanona vetivety aorian'ny fanompom-pivavahana mba handamina ny fotoana ny asabotsy ho avy izao. Ao tokotany andrefana ny fotoana. Taratasy fisaorana ihany. Andriamatoa Raberok Manga Silanto ary ny zanany. Andriamatoa Robderatina sy Mirindra ary ny zanany dia maneho etoana ny fisaorana ny fiangonana FJKM Mavadin'ny Tafo, ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady ary ny sampana rehetra ao aminy tamin'ny fankahirezana azy ireo noho ny fodiamandana matoa Rasoavatsara Marcel. Hitoetra aminareo hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Dia toy izay ireo arahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny ho sitraniko izy ary asehoko amin'ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Zany tenin'Andriamanitra zany afaka malala no iarabahana antsika indray amin'ity anio ity. Eo ty ankory avako dia anterina trany ny fiarabahana ny mpitandrina izay hitondra ny fampianarana ho antsika ao anatin'izao fampipovavana izao dia Andriamatoa Rabe Manantsosolofo mpitandrina talena FFP Fohibe. Manatitra trano fiarabananao izay ray aman-dreny dia ny tompony ampahery sombanao mandrakariva. Miarahaba ihany koa avako malala ireo rehetra natratra ny tsingerin-taona nahaterahany nandritra ity volana janoary ity. Dia aoka hitsangana ianareo izay natratra izany tsingerin-taona nahaterahana izany. Tsangana eny am-pitoerana eny. Izao no tenin'Andriamanitra ampaherezana anareo. Ianareo no vavolombeloko Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko. Dia mahereza ry havako ary ho tanteraka aminareo tokoa ny izany teny fikasana izany. Indro misy verset ho zaraina aminareo.
petraka zay rehetra mahazo. Dia maheriza andravako omba anareo ny tompontsika. Amen. Anoy ny fanompoam-pivavahana hatramintsika ravako, iroso amin'ny fanantenterahana ny rakitra tsika, anavaozantsika ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika ry havako hitsangana ny olatra izao rakitra izao na Andriamanitra, ny hira 579 ny 2 ihany no ataontsika.
hipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra antsika ry havako malala, ny hira voalahatra eny amin'ny fafana no ataontsika mialohan'ny antanterana ny voankazo mamy. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'izao fotoanan'ny voankazo mamy izao. Mialohan'ny anomboantsika azy rakizy ry tanora ry zatovo dia asaina ianareo hitsangantsika anao ny hira fa 250 hira fa 250 ary manasa ny mpitendry izahay mba anaraka ny hira rehefa mihira izahay. Hira 250 andininy voalohany. Ry Jesôs qui befity havia mitantana vandrauzay maniasi havilini satana. Ry Jesôs tayuzay fambolay kely saina etsimba endry tsimbay famorambakaina. Eo ihany tsika hivavakisika. Andriamanitra misaotra anao izahay amin'izao fotoana natokana ho an'ny ankizy izao. Dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba ampahendry anay amin'ny fifantohana anay raha iaino ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesôs, amen. Afaka mipetraka ianareo. Androany dia tantara kely anankiray indray no hoentinay aminareo izay iarahantsika amin'ny zokolova. Ndao ary zokolova. Ny lohateny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe sezan'i Jesôs io. Indray andro ny zatra ankizy nisy dadabe anankiray tao amina fiangonana anankiray dia nanofy izany izy dia izao ny nofiny tao. Nanofy izy nahita ny Jesôs hono izy dia ozy izy hono Jesôs taminazy hoe ho avy any am-piangonana amina lahady fa teneny daholo mivavaka rehetra. Dia nandehandeha tamin'ny pasteur aloha izy. Pasteur nahita fahitana tamin'ny nofiko ho avy any am-piangonana hono Jesôs dia nitenenina tamin'ny mivavaka rehetrarehetra ilay izy. Ho avy any am-piangonana Jesôs amin'ny lahady fa miomana daholo nareo dia andao ary namboarantsika seza tsara tarehibe izy dia nasiana seza tsara tarehibe dia napetraka teo aloha ilay izy hoe sezan'i Jesôs io. Dia vory daholo lasa nalaza be mihitsy ilay izy ho avy ao am-piangonana Jesôs
satria ny olona moa zany samy te hitan'i Jesosy daholo zany misy te hitan'i Jesosy tsika dia rehefa samy te hitan'i Jesosy daholo dia fenivoka be ny fiangonana dia nisy dadabe anankiray tary izy dia tsy nahita plasy intsony izy dia lasa izy nandeha nakeo amin'ilay seza fa izy zany seza tsisy mipetraka dia nandeha teo izy dia nisy mipety izy dadabe tsy azo hipetrahana eo fa sezan'i Jesosy io dia taiza be zany dadabe teo dia ahoana zany dia zany mipetraka tsy seza intsony eo fa aleo angamba ianao mitady toerana hafa fa an Jesosy Jesosy ihany mahazo mipetraka eo dia lasa izy nandeha nivoaka dia nisy bebe indray tonga avy any avy eo dia nandroso izy tsy nahita toerana koa izy dia lasa izy nakeo amin'ilay seza dia nisy mibedy indray izy bebe sezan'i Jesosy eo tsy mahazo mipetraka eo ianao dia ahoana zany dia zany mipetraka ohatra ny sisy toerana intsony fa fembe fa aleo angamba ianao makany tokotany ka dia lasa izy nandeha nakany tokotany dia farany nisy ankizilahy kely tonga dia malotoloto kely ny akanjony dia tonga teo izy andeha hivavaka fa izy koa mba dia hitan'i Jesosy dia nandeha nandroso izy dia teo amin'ilay seza dia efa tafapetraka teo mihitsy izy dia nisy mibety manino eo lahy za andeha hivavaka fa za koa mba te hijery an'i Jesosy tsisy seza natao an'lahy eo fa io sezan'i Jesosy io fandany lahy makany tokotany dia lasa izy nandeha nivoaka dia nindrasana zany tsy manomboka mihitsy ty fitaovavany ty fa miandry an'i Jesosy tsika zay vao manomboka dia tsy tonga izy dia hoe aleo tomboka rangaha fitaovavahana fa mety tara kely koa nge Jesosy dia natomboka ny fitaovavahana dia nindrasana tsy tonga tapitra ny fitaovavahana tsy tonga ihany Jesosy dia be dia ilay dadabe ianao dadabe mandainga tsisy an'izany kory teo mandainga mihitsy ianao dia nalahelo be izy dia aveo ny alina nanofy izy dia nresaka tamin'i Jesosy izy tao anaty nofiny hoe fa maninona nge ianao Jesosy dia mandainga sao aho izany be desin'ny olona ianao tsy tonga akory dia ozy izy Jesosy za ary tonga teo fa rehefa tonga teo nge za dia nroasinareo dia tsy nanao an'izany zay ary ny andro teo foana dia namaly izy avy eo hoe le rangaha tonga teo iny nge za ihany iny fa rehefa tonga teo dia nroasinareo mivoaka le bebe tonga teo iny koa mbola za ihany iny fa rehefa tonga teo koa dia nasainareo mivoaka fa tsisy toerana intsony ary le ankizilahy kely farany teo iny mbola za ihany iny fa mbola nasainareo mivoaka koa dia teo voagaga be le marina tokoa zany Jesosy marina ke ao anatin'ny olona rehetra fa marina tokoa nge zany Jesosy ao anatin'ny olona rehetra dia araky ny teniny ao amin'ny Matthieu 5:20 manomboka eo amin'ny tapany faharoa manao hoe lazaiko aminareo maty marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireny rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko mangataka ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora hitsangana hamaky an'izay teny izay Matthieu 5:20 tapany B rehefa hita dia iarahantsika tanora rehetra sy ankizy rehetra vakiana mafy amin'ny anaran'ny Tompo lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko averitsika ihany lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko aiza misy an'izay averitsika ary izay ten'Andriamanitra izay ihany tsy mamaky baiboly intsony arak'izay lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no efa nataoko tamina maninona tsara hoy ndraiky izy ahoana ohatrany hoe migongona be ny endriko ety averitsika ilay izy atao mafy tsara isa roa telo lazaiko aminareo marina tokoa
arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matio 5:20 saotra tompoko afaka mipetraka ianareo rakizy. Tamin'izay tenin'Andriamanitra izay dia misy lesona azontsika tsoahana be amin'izany. Ny voalohany aloha dia izao hoe mily sika tokony mihitsy moa izany tokony sika itia andreny madiniky ny tompo ireny. Tokony isika anana fo mangoraka andreny madiniky ny tompo ireny. Fa iza le madiniky ny tompo? Le niteneny tao anatin'ny tenin'Andriamanitra teo izao dia hoe rahalahiko kely indrindra. Zay no niteneny teo. Fa le rahalahiko kely indrindra madiniky ny tompo ihany. Fa iza le madiniky ny tompo? Le madiniky ny tompo dia le olona hitantsika mangataka eny amin'ny lalandreny. Ray aloha izay. Dia faharoa koa le madiniky ny tompo reny olona sahirandreny. Ary fahatelo le madiniky ny tompo resahana amintsika koa dia reny olona mahantra ireny. Andao mba tsy isika indray no anilikilika azy ireny fa isika ary ny tokony hoe andeha hizara fitiavana amin'izy ireny anana fo mangoraka. Raha mandeha sao tsika raiky izy ny andalana eny dia misy an'ilay mpangataka ireny manaraka atsika dia mangataka mba mangataka reo tompoko dia ina tenentsika anazy kisakisana ho ary. Indray tsika manao an'izany fa ampianarin'ny tompontsika androany hoe meteza anana fotia sy mangoraka azy ireny. Mandeha eny andalana eny koa sika mahita dadabe na bebe efa tena sahirana be mihitsy zareo, tondra entana be mihitsiny. Dia ahoana ny ataontsika anazy? Jerentsika fotsiny ve? Jerentsika fotsiny ve? Tsy jerentsika fotsiny fa ampitsika izy raha misy ny azo anampiana azy. Dadabe ao mba hoentiko ny entanao, hoentiko ny entanao fa sahirana be ianao. Dia zay le zanak'Andriamanitra rakizy araka le teny tao Matio 5:20 teo izany zanak'Andriamanitra izany koa dia be fitiavana manana fo mangoraka. Daholo sika hiaraka hivavaka. Vavaka sika. Andriamanitra misaotra anao izahay amin'ny teninao, mampianatra anay mba ity ianao ary mampianatra anay anana fo mangoraka ireny madinika ao ireny. Dia misaotra ny amin'ny teninao dia ampianaro izahay mba tena hiaina izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialohan'ny hamakina ny teny sy tondran'ny mpanompony ny fampianarana riakana dia iombavaka isika. N'Andriamanitray rainay masina indrindra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy, tompony hery rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao tompo no efa niteny amin'ny anaranao, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Dia ampianaro izay tompo amin'ny alalan'ny mpanomponao, ataovy malady ny sofinay hianatra aminao, dia ataovy mifantoka tanteraka izahay Jesosy mba nomezam-boninahitra ny anaranao amin'ity andro an'ity. Misaotra indrindra tompo. Amen. Miaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa 5 ka tomboko isika amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Mpanjaka faharoa 5 ny 5 ka hatramin'ny 7. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary niverina anakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy. Dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe, indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Koa masina ianao, raiso ny saotra haterin'ny mpanomponao. Fa hoy izy, raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eto anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy izy handray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy namana, masina ianao, moa tsy homena tany zakan'ny ampondra rova izao mpanomponao,
fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'andriamanikafa fa ho an' Jehova ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehova ny heliko ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra ao an-tranondrimona iankohaka ao ary mitehina amin'ny tanako ka mba iankohaka ao amin'ny-drimona aho, raha miankohaka ao Jehova ne amelany heliko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Aroa izy taminy mandehana somatsara ary dia lasa niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa oge azy zatoviny Elisa lehilahin'Andriamanitra. Indro ny tompoko namela fotsiny ity namana Siriana ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehova dia azakazaka anaraka azy aho ka handray ny zavatra aminy. Ka dia lasaky azy niazakazaka nanaraka any namana ary noho ny tazany namana avy niazakazaka nanaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany va? Aroa izy tsara ihany. Kanefa ny tompoko naniraka ahy ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Koa masina ianao omeo talenta volafotsy sy fitafiana indroa miova izy. Ary hoy namana, aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy sady namey talenta volafotsy roa tanaty kitampo, roa tamin'ny fitafiana indroa miova. Ka nampitondrain'ny zatovy ny roa lahy izany. Ary nitondra zany teo alohany ireo. Fa noho ny tonga tany amin'ny avoana izy dia nalainy teny an-tanany izany ka napetrany tao an-tranony. Dia nampandehaniny ireo ka dia lasa. Fa Geazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Geazy? Dia hoy izy, tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsena anao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'ny oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizy lahy na ankizy vavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny oram-panala. Filazantsara araka ny Marka toko voalohany andinin'ny fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Marka toko voalohany andinin'ny fahaefapolo hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany dia naniendry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao, izay nandidin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa Lasara lehilahy ka nilazalaza sy nampihely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra niariary tao an-tanana intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelan'ny tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy ny tontolo eny. Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 ambin'ny folo. Epistily faharoa nosoratan'i Petera,
toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamanga izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny famarinan' Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Ampitomboina ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antsoantsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa fanandositra ny fahalotony izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina. Ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana. Ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po. Ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana. Ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha ananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadinina nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo tokokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masina. Tsangana antsika ravako. Ampitomboina ao aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Fifaliana ho anay ny mamary ny fanasana nataon'ny Ray aman-dreny mpitandrina eto an-toerana ary verina fa nataon'ny fiangonana ihany koa amin'ity androany ity iaraka mimbavaka aminareo eto. Rehefa ny fampiresaka amin'izany zahay dia ny loha hevitra ifampizarantsika amin'ity anio ity dia ny kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 2020 sy 2020. Ny kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 2020 sy 2020. Raha vao manomboka ny taona araka ny efa fanaontsika rehetra, fanaon'ny olona rehetra dia mifampiarahaba ny olona ary mifampirarisoa mba ho taona tsara, ho taona feno fahombiazana, ho taona ahitan-tsoa ny taona ho diavina amin'izany. Amin'izao fotoana izao matoa isika mihevitra hoe hanao ahoana
ity taona 2024 ity. Iveriko hoe zay mahatonga n'ilay loha hevitra hoe kristianina miorina finoana miatrika ny taona 2024. Misy aya any Amparahitokany, misy tahotra manjo ny olona any Amparahitokany, dia lasa manontantena, lasa mifantany ary mitady fampiarezana hoe ahoana ny atrehana amin'ny fandresena, amin'ny fahirezana izany taona 2024 izany. Fa raha ny zavatra nitranga tokoa mantsy tamin'ny taona lasa iny 2024 zany asa raha nandrehan'izany mino fa nandrehan'izany ny be sy ny maro, fa nanomboka ny taona 2024 lasa teo dia betsaka no miteny hoe ay 20/20 ity taona ity, 20/20 ity taona ity. Fa rehefa nandeha tokoa le taona 2024 fantatsika ny zavatra nitranga, raha tsy resaka teto Madagasikara tsika dia asa 5/20 no menao iny taona iny. Za zany tsy sahanome isa fa ratsy be zay ny azoko lazana. Raha zany manome isa ratsy be ny isa omeko, ratsy be ny isa omeko. Dia ankilan'izay raha ny zava-misy amin'ity taona 2024 ity dia fantatsika ihany koa fa vao ny faraparana ny taona 2024 mitoy amin'ity janoary diavintsika ity, tapitra androany ny volana janoary dia ao ny haintany ohatra, ao ny haintany menomenona mikaikaiky daholo ny olona amin'ny akabeany any amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Tsy resaka afa-tsy ny any atsimitsika dia misy ny haintany eto Madagasikara amin'ny akabeany, tsy ampy ny rano, anahoana ny vokabary ho an'ny mpamboly, satria ny mpamboly zany ny betsaka maro anisa amin'ny malagasy, anahoana ny vokabary amin'ity taona ity. Zany zany ny zavatra misy anankiray. Ao koa ny aretina, raha tsy resaka afa-tsy ny Covid 19 isika, raha tsy resaka afa-tsy io isika mbola tsy resy mbola mitohy ary zareo any Europa dia mbola ao anatin'ny fiahina hoe hiditra amin'izany fihiboana fahatelo zany na fahefatra ny sasany ny toeram-pitsaboana efa feno indray, nisan'ny maty mitombo indray ary miofo lay aretina avy any Grande-Bretagne miofo izy dia lasa membahery miparitaka tsy arakaraky ny eritreretana azy, tsy arakaraky ny arovana tena tamin'izany zavatra zany. Zany zavatra tsy maintsy atrehantsika amin'ity taona 2024 ity. Fa ankoatran'izay eo ny vidim-piainana amin'ny akabeany, vokatry ny krizy politika sosialy toe-karena dia misondrobidy daholo ny zavatra rehetra, dia miantraika hatrany amin'ny kapoaka vidim-bary ho an'ny olona izany zavatra ny isan'ny tokantrano. Dia anao ahoana ny fiatrehana izany zavatra rehetra izany. Dia ankilan'izay tsy mahazo mihenahena fotsiny ny fiangonana, tsy mahazo mijanona amin'izao fotsiny ny fiangonana, tsy ny adidy ny andraikitra dia mitomba mandrakariva. Dia ahoana no hiatrehana izany zavatra izany. Dia izay no heverina fa mahazava-dehibe ity lohahevitra ity hoe kristianina miorina amin'ny finoana miatrika ny taona 2024 satria heverina fa ahavaolana tokoa ny fiorenan'ny olona amin'ny finoana. Koa raha andesika tsy hiady hevitra amin'ny voambolana fa andray avy hatrany zany lohahevitra zany ho efa mazava dia hiarana sika fa izay tiana ambara, izay tiana holazaina amin'ny hoe kristianina miorina amin'ny finoana dia kristianina mahafantatra sy manana finoana. Ary ny hoe kristianina miorina amin'ny finoana dia kristianina mahafantatra sy mampiatra ny fotom-ponon'ny fiangonana izay ananan'ny fiangonana. Dia eo anatrehan'izany reto no andeha hodiny atsika, ifampizarantsika amin'ity androany ity. Anankiray
dia ny resaka finoana resantsika vetivety zany. Avy eo ny fotom-pinoana dia ankoatran'izay ny zava-misy teo amin'ny tantaran'ny finoana sy ny fivavahana ary ny fiangonana, ary resantsika ny dingana ho amin'ny fampiorenam-pinoana araka ny ambaran'ny mpandinika. Idirantsika voalohany ary zao ny resaka finoana. Raha tsorina dia hoe ny famaritana ny finoana, izay ny tiana ambara. Raha ny marina dia efa fantatrao zany, ama mpandray fanasan'ny tompo anao, ama kristianina anao, efa ny aina tanatin'ny fiangonana taona maro, efa fantatrao ny atao hoe finoana. Fa izay tiana ambara eto dia zao, zany hoe ny ataoko zany an'ity androany ity dia zao: toy ny mandray antso-dombo ahako dia miezaka mandranitra azy indray mba ho afaka hiasa amin'ny antsy zay ampiasaina izay antsy izay. Zay no heveriko fa andraikitra amin'ny resaka finoana. Foy manamafy hoe tsy vaovao amin'izany ny kristianina, FCKM zany resantsika. Dia zao no anivoko azy. Andeha atao hoe misy satroka ity amin'ny tanako akavia ity, misy satroka, mandray satroka zany, satroka tsy makarakara, satroka matevina tsara. Dia amin'ny tanako ankavanana mandray ataoko hoe paoma anankiray ahako. Ato zany satroka dia tia mandray paoma anankiray. Dia zao no ataoko: raisiko ilay paoma, saronako an'ilay satroka. Zany hoe tsy hitan'ny olona zany na tsy hitako ilay paoma ao anaty satroka ao, satria misarona ao. Dia zao ny fanontaniana: mino ve ianao fa misy paoma nataoko anatin'ilay satroka ao lay paoma? Mino ve ianao fa misy paoma ao anatin'io satroka vao nataoko teo io? Dia satria nataoko teo ilay izy hita amin'ny masony rehetra, dia azo atao hoe mino, zay ny valiny. Mino. Fa izao arak'izany inona ary ny atao hoe finoana? Inona no atao hoe finoana? Dia nisy namaly tao anatin'ilay olona nijery teo, natao hoe finoana dia paoma. Fa diso zany ny finoana tsy paoma, ny finoana tsy paoma. Dia asa raha azonao ny tiana ambara amin'ilay hoe finoana. Inona no atao hoe finoana? Ny famaritana fantatry ny maro ambaran'ny mpahay baiboly mainga atao amin'ny soratra masina dia ny Hebreo 1:120. Iarahantsika mijery hoe Hebreo 1:120. Sy afaka mijery rehetra asaina mba hijery an'izany teny izany. Ny anaran'ny tompo, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Io tsy tsika ny namorona an'izany teny soratra masina zany. Io no eken'ny be sy ny maro, eken'ny mpahay baiboly fa azo famaritana tsotra izany finoana izany. Ny finoana fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana araka izany dia fianteherana, fahatokiana, fametrahana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hatrehan'ny tena, satria izy irery no antoky ny famonjena ary afaka anampy ny tena amin'izany zavatra izany. Ka na inona tahotra, na inona fanahiana, na manaona fisalasalana hiatrika ny taona 2024 dia zao ny valiteny: araka ny finoana apetrao amin'ny tompo izany zavatra rehetra izany. Mino azy ve ianao? Mino azy ve ianao? Apetrao amin'ny tompo
ny zavatra rehetra. Zareo ary amin'ny Exodus toko fa 4:14 mino fa ao an-tsain'ny kristianina izany teny izany manao hoe Exodus 14:14 manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo angina. Dia toraka izany koa Jerova ary amin'ny Matthieu toko 2:20 manao hoe ny anaran'ny tompo Matthieu toko 2:20 tokony ao an-tsain'ny kristianina zany manao hoe mankanesa ty amika ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, izao hanome anareo fitsaharana. Zany no ataon'ny tompo Andriamanitra amin'ny orony. Manao ahoana ny finoantsika azy eo anatrehan'izany zavatra izany. Na eo aza ny fiahiahina ny zavatra ho avy, na eo aza ny mety ho tahotra, na eo no mety ho fiakaran'ny vidim-piainana tsy araka ny tokony ho izy, na inona zavatra mety hitranga, dia apetrao amin'ny tompo ny zavatra rehetra. Izay no ambaran'ny finoana araka izany. Fa zao koa nefa mivoalazan'ny soratra masina manoloana izany finoan'ny olona izany. Ary amin'ny Luka toko 7:20 dia misy an'izao hoe raha tonga ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany ve ny tompo. Raha tonga izy amin'ireo olona mivavaka be dehibe ireo, amin'ireo kristianina be dehibe ireo, amin'ireo olona kirakira baiboly be dehibe ireo, ahita finoana tokoa ve io tompo Andriamanitra io. Dia soratra masina ihany dia milaza fa ny olona ity olona ity dia zao lazay ny soratra masina le voambolana ampiasainy hoe kely finoana. Ny olona dia kely finoana. Misy maromaro voalaza ao, ohatra hoe Matthieu toko 9:30 ohatra, Matthieu toko 9:20 ohatra, Matthieu toko 4:20 misy maromaro ao. Dia ngamba ao an-tsaintsika ilay tantaran'ny Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpiainany nandeha teny ambony sambo kely dia natopatopany rivotra sy ny onja mahery ilay sambo kely mitady rendrika dia namohan'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy natory namohan'i Jesosy Kristy ireo mpianatra ireo dia hoy izy Jesosy Kristy manao hoe ry kely finoana mantsy an'ireto olona ireto. Raha ny tantara dia ny mpianatra niaraka taminy fa zany ny olona zany. Ny olona dia ambara hoe kely finoana. Fa ankoatran'izay koa misy voambolana hoe tsy manam-pinoana ny olona. Marka toko 4:40 koa, satria ny olona na dia kristianina aza, na dia mpandray fanasan'ny tompo aza, na dia efa manana ataontsika hoe ositra maro samihafa aza, dia kely finoana. Ny zavatra tokony atao zany dia mangataka finoana amin'ny tompo mba ampitombony izany. Mangataha amin'ny tompo, zavatra hainy zany, zavatra vitany zany. Ary amin'ny Lioka toko 7:15 dia nangataka tamin'ny tompo ny mpianatra nanao hoe ampitomboy ny finoanay. Dikan'izany dia hoe omeo finoana izahay manoloana ny Jesosy Kristy, manoloana ny Andriamanitra, dia tsy manana n'inona, tsy mahay na inona na inona ny olona. Ny tokony atao zany dia mangataka amin'ny tompo mba ampitombony io finoana io, dia mangataha aminy vitany zany, hainy zany, omeny anao zany raha misy olona maniry anana izany. Ary tadio tsara fa atao amin'ny soratra masina ihany. Ary amin'ny andray ohatra hoe Matthieu toko 7:10 Jesosy Kristy dia nidera ny alehiben'ny finoan'ny olona anankiray. Zao lazain'i Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe
tahaka izany na dia tamin'ny Israely aza. Izany hoe zay zany ny olombelona na dia eo aza ilay fahakelezan'ny finoana na tsy fisiam-pinoana dia azo atao mihintsy ny mampitombo izany, mangataka amin'ny tompo dia omen'ny tompo ho an'ny olona izany. Izao koa nefa raha ny marina dia tsy mandeha irery akory ny fananana finoana amin'Andriamanitra fa miaraka hatrany ny fibebahana sy ny finoana. Izany hoe ny olona mangataka finoana amin'Andriamanitra io dia mila mibebaka miala amin'ny ratsy fanaona, amin'ny ratsy mangeja azy. Tsy angatahana fotsiny zany ny finoana raha izany, fa mila olona mibebaka miala amin'ny faharatsiana. Tsy misaraka zany ireo, tsy misaraka ireo ny fibebahana andaniny ny finoana ankilany, ka ilaina fibebahana izany hoe fiovana saina, izany hoe fialana amin'ny hery hafa ianteherana. Ary lazaina koa hoe fanaovana an' Jesosy Kristy ho sotoavina ambony indrindra, ary indrindra ny fialana amin'ny faharatsiana, na inina atao io na tsy fanahiniana, miala amin'ny faharatsiana, zay le mibebaka. Dia avy eo mangataka finoana amin'Andriamanitra, mandray finoana amin'Andriamanitra, dia ny fanekena an' Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho tompo sy mpamonjy, ary fianteherana aminy na amin'ny mora na amin'ny sarotra, amin'ny fiainana zay eo anatrehanao rehetra. Koa ny kristianina miorina amin'ny finoana, ny kristianina manana finoana dia afaka hiatrika amin'ny mpamendrehana sy amin'ny mpandresena ny olana maro samihafa entin'ny taona 2024. Ankilan'izay ho resantsika ny fotom-pinoan'ny fiangonana. Marihana aloha fa tsy tena mitovy na dia tsy mifanohatra koa aza ny fotom-pinoana sy ny atao hoe fotom-pampianarana, fa fotom-pinoana ny resantsika eto. Ny maha izy azy ny fotom-pinoana dia zavatra tsy miova mihitsy, ary zavatra marim-potitra indrindra. Arak'izany ny fotom-pampianarana zany dia mety miova. Dia tadio tsara zay fa tsy voatery hitovy ny fotom-pinoan'ny samy fiangonana, tsy voatery hitovy, samy manana ny fotom-pinoana ny fiangonana tsirairay avy. Noho izany tsy mety mihitsy ilay mifanaratsy, satria samy manana ny fotom-pinoana. Tsy hidirantsika lalina zay, fa ny farafahakeliny ny olona zaintsika amin'ny resaka fotom-pinoana tokony ho fantatry ny olona farafahakeliny dia reto. Ny anankiray ny fotom-pinoana kristianina, raha itsika mazava ho azy fotom-pinoana trinitarianina ny filaza azy, fotom-pinoana trinitarianina, izany hoe isika dia mino Andriamanitra tokana izay miseho amin'ny endrika ray, zanaka ary fanamasina eo amin'ny asany. Zany fotom-pinoan'ny protestantisme na ny réformé izay misy antsika izany. Tsy azozongozonina zany. Ankoatran'izay dia misy ny atao hoe fotom-pinoana ara-tsoratra masina. Ny tenin'Andriamanitra araka izay isehony ao amin'ny Baiboly dia ny testameta vaovao sy ny testameta taloha sady azavaina mba fitarihan'ny fanamasina no loharan'ny fitsipiky ny finoan'ny FJKM. Zany tsy edikevitra mihitsy zany raha misy olona mihevitra hoe FJKM izy. Noho izany dia entanina ianao mba tsy hanaovana hoe terena ianao, entanina ianao mba hamaky sy hikirakira Baiboly isan'andro,
isan'andro. Raha ny marina ho ahy manokana tsy dia mety amiko loatra le fanekena, zany hoe ataon'ny fiangonana moa le izy. Za tsy mandiso ny fiangonana fa ho ahy manokana ho ahy. Za zany tsy manaiky an'le hoe amaky ny baiboly isan'andro rehefa manao fanekena ny mpandray fanasan'ny tompo ohatra ho mpandray fanasan'ny tompo dia manao fanekena hoe mamaky ny baiboly ao anatin'ilay fanekena hoe amaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao ao. Fa ny olona mandrakariva mialokaloka amin'le arak'izay azoko atao fotsiny. Fa zao tena mamaky baiboly sy mandalina baiboly isan'andro tokoa ve ny olona. Tena zany tokoa ve ny ataon'ny olona. Asa tsy fantatro, ianao zany mamaly an'izany. Fa eto raha olona miorina amin'ny fotompinoan'ny fiangonana marina ianao isika rehetra dia mila mikirakira, mila mandalina, mila mamaky izany baiboly izany isan'andro. Satria tadio tsara fa Andriamanitra amin'ny alalan'io baiboly io dia manao an'ilay ataon'ny mpay baiboly hoe manao an'ilay atao hoe mission Dei, zany hoe Andriamanitra ho an'ny olona dia manao asa fitoriana, asa fampaherezana, asa fampianarana, asa fampaherezana mandrakariva ho an'ny olona izay miantehitra aminy. Andriamanitra manao an'izany ho an'ny olona. Dia mila mandray an'izany ny olona, mila miaina izany ny olona, fa tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Lazaiko anareo tany amin'ny toerana anankiray, fiangonana FJKM, tamin'izay fotoana izay herinandro masina tamin'izay fotoana izay. Dia efa nanao ny fiangonana moa zany rehefa herinandro masina dia mivavaka tahaka an'izao mandritra le herinandro masina. Tamin'izay fotoana izay larobia masina tamin'izay dia tao anatin'ilay perikopa anankitelo voalahatra Jona 4:1 ka hatramin'ny 10. Zay le perikopa Antono Testamenta taloha. Dia rehefa nitondrona le mpandray anjara zany mpamaky ny teny dia efa fantatra tonga ary le fotoana ivavahana tamin'izay fotoana izay. Iaraka maky dia le Jona vakina voalohany mazava ho azy, lehilahy le namaky teny. Iaraka maky ny teny sotra masina sika Jaona 4:1 ka hatramin'ny 10. Jaona ny tenenina dia nitenen'le mpitandrina. Jona no izy fa tsy Jaona, sy ny alele mpitandrina zany. Dia mijanona kely izy dia naverin'ny ray aman-deha. Amaky ny soratra masina isika ry havana, Jaona 4:1 ka hatramin'ny 10. Dia mbola nitenen'le pastera ihany, Jona ho fa tsy Jaona, Jona ho fa tsy Jaona. Dia navadika ry havana le baiboly, navadika tsy hita ilay Jona, tsy hita. Dia nipetraka ny nataony. Lehilahy lehibe mpandray fanasan'ny tompo efa 10 taonany zany. Inona no antony? Satria tsy zatra mikirakira baiboly mihitsy, tsy zatra. Jona ny fantany, fa tsy fantany zany Jona zany. Misy Jona avy aloha anatin'ny baiboly manaiky an'izany avy aloha nareo misy ao misy ao. Fa misy olona tsy mahafantatra an'izany satria tsy zatra, ary mila izarana io. Aoko sika ikirakira baiboly, tsy terena zany mandeha ho azy zany. Aoka ho tahaka ny filan'ny vatana sakafo sy hanina hohanina no tokony filan'ny vatana tenin'Andriamanitra. Tokony andeha ho azy zany. Ary amin'ny Matteo 4:4 Jesosy Kristy miteny amin'ny olona manao hoe tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ka izao io vatatena na kristianina antsika io dia mila sakafon'ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Vokiso amin'izany ny tenanao. Dia ianao zany raha mbola tsy mahatsapa
raha mbola tsy mahatsapa hoe nona ny tenin'Andriamanitra dia mieritrereta. Fa mila an'izany ny kristianina, mila an'izany. Tahaka n'ilay vatana mitady hoe nona vary ahako na mangetaheta rano ahako sy ny sisa. Mitady an'izany ny vatana, tena mitady. Fa mitady koa ny vatana tenin'Andriamanitra ho azy. Mitady an'izany ny fanahinao. Dia omeo izy, vokiso izy, fa izany no mahazava-dehibe an'ity fivavahana izany fotompinon'ny fiangonantsika. Dia omeo fahafampo izy amin'izany. Ankoatran'izay ny fotompinoana, misy koa ny fotompinoana ambara amin'ny teny efa voarafitra. Dia manamafy ilay teniko tery ambony hoe miresaka finoana zany tsy vaovao amin'ny kristianina anie zany, tsy vaovao amin'ny kristianina zany. Fa farafahakeliny raha misy olona mivavaka ndray mandeha isan-kerinandro aty am-piangonana dia maneho izany finoana izany eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra izy, ny alalan'ny fanononana ny faneke ny mpinoana. Zany hoe fotompinoan'ny fiangonana e. Mino an'Andriamanitra raha tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Mino an'izany ve ianao? Sa tononona fotsiny izany? Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana, mino an'izany ve ianao? Mino ny fanahy masina, mino ny famelan-keloka, mino ny fiainana mandrakizay sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe atao fonana izany, tononona fonana izany. Ary zany no fotompinoan'ny fiangonantsika. Fa manao ahoana ny faharesen-dahatra ny faneken'ny olona izany zavatra izany. Sady mandeha fotsiny, mandrakariva eo ambony W eo, mandrakariva eo ambony W eo rehefa tena zatra loatra n'ilay zavatra misy ataon'ny mpitarika eto dia na zay zavatra tenenin'ny mpitarika aza efa vitan'ny olona tsy enjery. Dia indray mandeha nisy olona nanasa, nisy batiza zany tao amin'ilay fiangonana, dia nanasa avana izy miara-mipetraka taminy teo. Dia zao nataony eo am-pitoerana eo zany, zao nataony jerovolona tsara, zao nataony pastera hoe Andriamanitra, dia miteny pastera Andriamanitra. Zao vavaka ataon'ny pastera, zao vavaka ataon'ny pastera, rainay izay ny an-danitra maharitra mandrakizao, dia miteny tokoa pastera rainay izay ny an-danitra maharitra mandrakizao. Zany hoe efa ny olona tsy anjery. Ilay pastera koa tsy manova zavatra mihitsy. Dia ny olona efa zary mahay tsy anjery, dia efa rotinina fotsiny izany, fahazarana fotsiny izany, ilay fanompoa mpivavahana. Fa zany ve ny tena izy? Zany ve ny tena izy? Dia mandritra ny fampivavahana raha ny faharesen-dahatra dia miandry zava-baovao mandrakariva ny kristianina. Satria Andriamanitra dia manavao fahasoavana mandrakariva dia mitadiava an'izany. Ary zany no mahatonga ny olona sasany hivavaka hoe rehefa mivavaka engany mba tsy ho mpilivava fotsiny izany, hoe aoka tsy ho tahaka ny dianay teto am-piangonana no ivoahanay amin'ity toerana ity. Fa tena izany tokoa ve no misy? Tena izany tokoa ve no misy? Sao dia mba mifanohatra amin'izany? Sanatria sao dia mifanohatra amin'izany? Le olona tonga ao am-piangonan'ireo tena olona vonona hiaona amin'Andriamanitra tokoa ve? Hitondra ny fahotany ny faharatsiany ny tsy fahamendrena eo anatrehan'Andriamanitra, dia olom-baovao no mivoaka ny fiangonana. Zany ve ny zavatra misy? Sa ny mifanohatra amin'izany? Sa ny mifanohatra amin'izany? Ary amin'ny Apokalipsy dia ny mpanoratra miteny hoe misy ny sinagogan'ny Satana, izay mampieritreritra inona marina no misy ao anatin'ny fiangonana mandeha amin'ny fahazarana. Tsy izany raha velon'ny finoana ny fiangonana miaina araka ny fotompinoana ananany dia miavao mandrakariva, mivonona amin'izany zavatra izany. Koa raha manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Jereo ohatra Genesis 7:24-10, ny Jeremia 2:7-20,
ny marika toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo dia minoa azy fa manana vahaolana ho anao io Andriamanitra io a, na inona sarotra tsy maintsy atrehana, na inona olana tsy maintsy hosedraina amin'ity taona 2024 ity. Dia horesantsika vetivety indray zao a, zay zavatra misy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana io a, na tantaran'ny fivavahana, lazaiko a amin'ny ambangovangony fotsiny. Hita tamin'izany fa ny finoana dia hery ao anatin'ny olona, vokatry ny fifandraisany feno sy tanteraka amin'Andriamanitra, ary noho ny finoany an'io Andriamanitra io, ka nahavitany ny sedra zavatra tsy takatry ny saina ho vitan'ny olona. Ohatra, andray ohatra ahako, hainao hoe ny tantaran'ny Stefana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7, andeha ingevakitsika ny 15, 16, 17 hoe asa toko 7 a, 15 a, ny 17 ary ny 10. Zao no voalaza. Dia za manasa anao a, vakeo hatramin'ny farany a zany teny izany. Asa toko 7, 15, 17 ary ny 10. Tsy le 15 ka 17 ka hatramin'ny 19. Zao voalaza ao. Asa toko 7, 17 ka hatramin'ny 19. Ary ny olona dia niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodona taminy, dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka amin'ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao welony anie izao ota izao. Dia jereo tsara ny fahafoizan-tena, izay nataon'ny Stefana, vitan'ny Stefana noho ny finoana no iaho hoe hery ao anatin'io, satria izay no nanetsika azy, izay no nanentana azy io amin'izany zavatra izany. Dia raha miresaka ny tantaran'ny mpivavahana eto Madagasikara sika, mino aho fa hainao tsara izay tantara momba ny Rasalama Martiora, fa i Rasalama no malagasy voalohany a nanaiky no lefonina dia maty teo Ambohipotsy. Rasalama navita an'izany. Inona loatra dia nahatonga azo sa hiatrika izany? Tsy misy afa-tsy ny finoany. Dia maro koa ireo malagasy niaritra izany eo amin'ny tantaran'ny fivavahana eto Madagasikara. Misy no lefonina, misy ny navarina tamin'ny antsana, misy ny dorana velona, misy ny notoram-bato sy ny sisa. Reny rehetreny a nahavitan'ireny olona ireny. Izany zavatra izany a dia noho ny finoany, tsisy afa-tsy ny finoany. Dia fantanina hoe raha amin'izao fotoana izao re no misy fanenjehana ny kristianina indray amin'ny endrika maro samihafa.
raha amin'izao fotoana izao no misy fanenjehana ny kristianina indray amin'ny endrika maro samihafa. Misy kristianina mahasa mijoro amin'ny finoany tahaka izay efa nisy teo amin'ny tantara ve. Misy ve zany? Fa ny zavatra misy amintsika amin'ny teny izao maro ny kristianina no satria mahantra ny malagasy amin'ny akabeany dia rebirebena amin'ny alalan'ny vola. Tena manao ny ataony amin'izao tsika amin'ny teny izao ny resaka silamo tena manao ny ataony. Zahay ny asa tany amin'ny faritra Amparafaravola iny teo aloha ny asa tany izahay dia tao amin'ilay commune rural ny asanay teo amin'ilay commune rural ny asanay dia nisy mosquée natsangana ny silamo. Dia amin'izao fotoana izao ny silamo tsy manao afa-tsy ny mividy, zay ny azo lazana anazy, mividy ny olona rehetra na dia ny kristianina aza fidin'ny silamo. Omeny vola, ameny izay zavatra tiany dia manao ny sitrapony, miova fivavahana miala amin'ny maha-kristianina azy. Ary maro no kristianina lasan'ny zareo tany amin'ilay tanàna ny asanay. Tena maro tena misy. Rehefa resanao ny olona dia ka zavatra zareo amin'ny vary zay tsy manambary. Zareo manorina fianarana dia ny mpianatra zay zanaky ny olona manaiky hianatra ao dia omeny sakafo atoandro maimaimpona ary omeny fitaovam-pianarana. Ary ankoatran'izay mirary dia mirary ny écolage. Ahoana ny tsy ampidiriny ihany ny zanakay? Nareo nga miany zany satria zany ianao miteny hoe any amin'ny sekoly mpinoana ohatra hoe sekoly FJKM mandeha any amin'ny sekoly katolika zay tiana ihany io kristianina io. Zany ilay zavatra mitranga miendrika maro samihafa izay ataontsika hoe ohatran'ny omamiadana ny fiainan'ny kristianisma amin'izao fotoana izao. Dia manao ahoana ny fijoroana eo anatrehan'izany zavatra izany. Tena sahijoro amin'izany marina ve raha manana finoana ny kristianina. Sady mety mieritreritra mbola tsisy an'izany aty. Rehefa tonga eo 8 eo ihany. Manao ahoana ny finoan'ny kristianina. Nisy lehilahy anankiray andeha hifindra noho ny asany zany dia ho any amin'ny toeran-kafa hifindra fiangonana. Mpandray fanasan'ny tompo efa ela be izy io. Dia niresaka tamin'ilay mpitandrina andray taratasy aka taratasy filazana ny mahampandray azy atao amin'ilay fiangonana, hifindrany amin'ilay fiangonana ho alehany. Dia miresaka eo izy pastera miresaka eo. Ao anatin'ilay resaka misy an'izao hoe ianao ve hoy pastera zany, ianao ve rehefa miala ety ambonin'ny tany ety, rehefa ho avy izay andro hahafatesanao, mino fa ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Inona navalin'ilay lehilahy? Asa aloha pastera fa rehefa tonga eo zany no hita eo. Dia averiko aminao ny fanontaniana, ianao ve rehefa rahatr' izay miala ety ambonin'ny tany? Raha tsy miteny ngamby ianao za tsy ho faty mihitsy, tsy fantatro. Fa ranon zavatra misy aloha maty daholo le fotoana tongavana ny tsy fantany, le fotoana tongavana ny tsy fantatra fa maty daholo. Fa rehefa ho avy le fahafatesana, mahasamiteny ve ianao hoe zahako ty dia ho any amin'izany fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra izany? Mahasamiteny an'izany ve ny kristianina? Fa za miteny aminao fa raha tsy manana fanapahan-kevitra amin'izany ny kristianina dia tsy misy olona tongany akory, tsy misy olona tongany. Ny kristianina no voalohan-daharana tokony anana, tokony hisitraka amin'izany zavatra izany satria ny kristianina no mino atao hoe tokony izy tokony ino an'Andriamanitra. Dia manana ary izany fanapahan-kevitra izany. Ny kristianina miorina amin'ny finoana, hoy aho hoe kristianina manana finoana dia manaraka indrindra izay lazain'i Paoly apôstôly ao amin'ilay Korintianina voalohany toko 5:10 manao hoe miorena tsara aza miova ary mahefa be
amin'ny asan'ny tompo. Raha ny tena marina tsy misaraka ireo raha ny foto-kevitry Paoly apôstôly, miorena tsara aza miova ary maefabe amin'ny asan'ny tompo. Ny hoe miorina tsara dia miorina mafy ny dikany, miorina mafy ny dikany, zany hoe tsy miozongozona, tsy miozongozona satria tsara sy mafy fototra. Zay ny tiany Paoly apôstôly ambara amin'ilay hoe miorena tsara aza miova. Ny kristianina manana finoana marina an'Andriamanitra dia miorina tsara, tsy miozongozona amin'ny zavatra mitsanga rehetra satria mafy fototra. Koa ny fiorenana mafy dia tanteraka amin'ny fanantenana ny finoana marina, nefa tsy milaza fipetrahana fotsiny kory zany, fa tsy maintsy hanana na hanao asan'ny tompo be dia be ny olona. Ary zay le ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ilay hoe maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Zany hoe lay finoana tsy fipetrahana fotsiny akory, ohatran'izao hoe zako dia tonga mivavaketo ako zako tsy tapaka mihitsy mivavaketo fa zako tsy tia mipetraka fotsiny eto. Tsy zany, zany le hoe miorina amin'ny finoana, fa maefa be amin'ny asan'ny tompo. Zany hoe tsy maintsy misy fandraisana andraikitra tanterahan'ny olona mino. Ny olona mino dia tsy mipetraka fotsiny fa tsy maintsy miasa, tsy maintsy manao adidy, tsy maintsy manatanteraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra ho tanterahan'ny tsirairay avy eo amin'ny sehatra izay misy azy, fa tsy mipetraka fotsiny akory. Zay ny tiany Paoly apôstôly ambara amin'ilay hoe miorena tsara aza miova ary maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Zany ny olona manana finoana izay andrasana amin'ny fiangonana. Koa fean'izay rehetra izay dia izao, reto no heveriko, nalaina tamin'ny hevitry ny teolôjianina zany fa dingana takina amin'ny tsirairay avy ho amin'ny fampiorena mpinoana. Voalohany mangataka finoana amin'Andriamanitra, efa nambara teo zay, Lioka 7:15, mangataka finoana amin'Andriamanitra. Ny faharoa, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny Romanina 10:7-10, Paoly apôstôly miteny hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy misaraka zany ireo. Raha misy olona zany mihevitra hoe manam-pinoana dia tsy maintsy iaho hoe mianatra, mamaky, mandalina ny tenin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'izay, tsy miantehatra amin'izay ataon'ny pastera na izay fahianao mihitsy manokana ho anao zany zavatra izany dia manaovana izany. Fahatelo, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Tsy miantehatra amin'ny tena zany, tsy mihevitra hoe za tahaka izao sy tahaka izao sy tahaka izao, fa manetry tena mandrakariva, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Fahaefatra, miaina amin'ny finoana. Rehefa manana finoana, rehefa mandalina ny tenin'Andriamanitra, rehefa tarihan'ny fanahy masina dia iainana le izy, iainana le izy. Zay lazain'ny Paoly apôstôly tery ambony hoe miorena tsara aza miova ary maefabe amin'ny asan'ny tompo. Fahadimy, maharitra amin'ny fankapanahy sy ny fizahan-toetra. Vonina hiatrika an'izany, vonina handresy an'izany, vonina hijora manoloana ny zavatra sarotra misy izay tsy maintsy hatrehan'ny kristianina. Fahaenina, mijoro hatrany amin'ny finoana marina. Aza manaiky marimaritra iraisana amin'ny ratsy, na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona, fa ny olona mino dia manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny antsipriany. Heveriko fa atao an-tsain'ilay olona anankiray
namorona ny irafanevany fahadimapolo taonan'ny FJKM, izany hoe fijoroana hatrany amin'ny finoana izany. Raha tadiditsika ilay tononkira ilay irafanevany fahadimapolo taonan'ny FJKM, le hoe mijoroa. Dia ivireny nge le tononkira fa misy an'izay aho ny olona ny kristianina FJKM dia mijoro amin'ny finoana marina an'Andriamanitra manoloana ny zavatra misy maro samihafa. Ary ny fahafito farany dia maharitra amin'ny fivavahana, maharitra amin'ny fivavahana. Dia verina fa ny kristianina miorina amin'ny finoana dia afaka hiatrika ampahamendrehana, ampandresena ny taona 2024 na inona zavatra hoentiny izany. Ny kristianina miorina amin'ny finoana dia tsy tahaka ny olona hafa rehetra, tsy manana fanantenana, mamoy fo, verhevitra, fa mahatoko mandrakariva, mino mandrakariva fa ilay Andriamanitra inony dia manana vahaolana ho azy amin'ny zavatra hatrehany. Dia engany mba ho haitsika ny iaina sy ivelona amin'izany. Engany ny kristianina FJKM rehetra dia kristianina miorina amin'ny finoana, afaka hiatrika tsy ny taona 2024 ihany fa ny taona sitrak'Andriamanitra omena ny olony rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay manantsofina hoety miaino aoka izy haino izay lazaina amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka tsika riavako. Ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, isaro anay ianao fa maneho ny maha-izazanao Andriamanitra tokoa, ka mampianatra anay isan'andro ny sitraponao, ary mampianatra anay ny finoana. Nahariarinao Andriamanitra fa ny maha-kristianina anay, ny maha-olonao Andriamanitra anay dia ny manana finoana marina ho fiatrianay ny androm-paina rehetra, mba hahatonga anay hiavaka eo anatrehan'ny olona izao tontolo izao. Misaotra indrindra Tompo tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nampianatra anay, fa mila mahay mangataka finoana avy amin'Andriamanitra izay, ary mila mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, handalina sy hamaky Baiboly araka ny fanekena efa nataonay. Mila mahay manaingo tarifanay masina, ary mianatra ny finoana, ary entanay amin'ny fankapana sy ny fizan-toetra eny amin'izao tontolo izao. Nampianarinao anay androany koa Tompo, fa mila mijoro hatrany amin'ny finoana masina aty anatinay izay, ary haharitra amin'ny fivavahana.
misaotra indrindra Andriamanitra fa tianao loatra izahay. Andriamanitra, aoka ary izahay hijoro ho mpanompo mahatoky, hanana finoana lehibe sy marina ty anatinay. Raha eo, kehitriny izay dia mitondra mbavaka ny fiainan'ny kristianina eto anatrianao, izay miondrika manoloana voninahitrao, miantoraka tanteraka eto am-pototry ny azo fijalianao. Miaratsy tokoa mantsy Tompo izao andro izao, fiantorahana sy ny fitalahoana aminao Andriamanitra ary ny fifikirana ny fitiavanao Jesosy Kristy no azona antoka sy tombony indrindra mpamakivakiana izao fiainana izao. Andriamanitra, jereo ny isa-tokantrano, jereo ny isam-baravarana, jereo ny isam-pianakaviana, ampifalio Tompo, atanjao omeo fahasalamana zay rehetra tsy salama, sy trano zay rehetra voafatotra ao anatina aretina maro samihafa. Mitondra mbavaka izahay amin'ity anio ty, tsaroana tokoa Tompo fa andro hitondrana mambavaka ireo marary hoditra inivon'ny sany FJKM, iandanio izy ireny Tompo. Raiso an-tanana izy ireny, mba tsy ho ahilikiliky ny fiarahamonina, fa olona iray aina, iray aminay tokoa, ireny olonao izay ao anatin'ny sokajiny olona marary hoditra izany. Andriamanitra, mitondra mbavaka izahay ny fiainan'ny mpitandrina mianakavy, izay nitondra hafatra sy fampianarana ho anay, ampaherezo ny mpanomponao amin'ireo adidy sy andraikitra izay saniny. Mitondra mbavaka izahay ho an'ny mpitandrina anay izay mitondra izao fiangonana izao, omeo fifaliana atanjao mandrakariva amin'ny adidy sy ireo andraikitra maro izay napetraka ao aminy. Andriamanitra, mitondra mbavaka ihany koa izahay ny synôda lehibe izay tanterana amin'ny volana aogositra ho avy izao, izay navaozona ny rafi-pitantanana eo anivon'ny FJKM Foibe. Io Tompo ho tanteraka sy ho lavorary, ary ho tontosa tokoa izany fotoana izany, ho ravahanao sy ho tapatapahanao izay rehetra sakana tsy hatanterahana izany. Andriamanitra, ampaherezo ny birom-pendraikitra Foibe izay tarihan'ny filohan'ny FJKM amin'ny fiheverana sy fandaminana izany fotoana izany. Andriamanitra, mitondra mbavaka izahay ho an'ity firenena ity. Jereo ny firenenay, mamindrafo amin'ny mpitondra anay, mamelany eloko mpitondra anay mpandehanao amin'ny fahamarinana ao aminao Andriamanitra izy ireny. Andriamanitra, maro ny tiana angatahana, maro ireo fanirianay, ka sitraka indrindra Andriamanitra, tonononay amin'ny alalan'ny vavaka mangina, ataonay eo anatrihanao izany, ho aheno Tompo. Fantatray fa efa mihevitra izay mahasoa anay ianao Andriamanitra, ary na dia tsy mangataka aza moa izahay, dia mihoatra lavitra noho izay eritreretinay sy izay fisaintsainanay no asehonao sy ataonao eo amin'ny tsirairay avy. Ny vavakay ary dia ampimboniny amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Aza mitondra nay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny amaranana ny fotoana revako malala, dia misy ny 10 minitra ho an'ny fahasalamana. Aorian'izay kosa ny antoko-pihira ama mandray manao ny
irafanom-pony. Dia miarahaba antsika rehetra ry havana natratra izao andro izao ary faly miaona amintsika na dia mandeha lavitra lalandava ary mahita ny pasteur eto raha ny fotoana ny fanomezana dia tamin'ny lahady nefa moa voatazona noho ny andraikitra dia faly aho satria raha ny hain'ny toroteny teo tsy mifampiresaka zaho sy ny mpitandrina na pasteur Alain fa toa mifandraika amin'ny lohahevitra izay no safidianako hifampizarana amintsika. Ny lohahevitra safidiako amin'izao fotoana natokana hifanentanantsika ho amin'ny fahasalamana dia hoe nalaza ity teny ity tatoato hoe andaontsika ho kristianina tapa-kevitra marina, tena tapa-kevitra ny ho tompon'andraikitra. Fahasalamana ny resaka ny amin'ny fahasalamantsika. Tompon'andraikitra ny amin'ny fahasalamantsika satria nahoana aleo tsy miandry paster, tsy miandry ny mpitsabo, tsy miandry ny mpitondra, tsy miandry manam-pahefana, tsy miandry polisy, tsy miandry ireo mety ametraka ny fomba ahafahantsika miaro ny tenantsika fa raiso manomboka any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy isam-batan'olona. Eto tsika misy tokantrano atao amin'ity fiangonana ity tsy fantatro na firy fa raha miainga any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ny fanarahana ireo fepetra rehetra ahafahantsika miaro ny tena sy miaro ny hafa dia afaka miteny isika hoe tena ho resintsika satria hatreto aloha hevitro izay dia tsy mbola tena ao anatin'izay isika satria mbola miodiodieny foana ny aretina dia tsy nakory zany fa ny valana aretina Covid-19. Izany fandraisana andraikitra izany dia mitaky asa fandray amin'ny teny ny mpitandrina teo. Mitaky asa dia ankehitriny mino fa mifameno ihany amin'ny fizarana izay nataon'ireo namana mpitsabo maro izay efa nifanesy teto, mifameno amin'ireo efa nolazainy zareo fa amin'ny fomba ilazako azy no tiako hifampizarana amintsika ireo asa izay miandry antsika amin'ny maha-kristianina tompon'andraikitry ny fahasalamantsika tsirairay sy ny fahasalaman'ny hafa manodidina antsika. Andaontsika ny asa voalohany tsy hitsahatra ny fanentana, tsy hitsahatra ny fanentana fa mbola misy ary tena misy ary tsy nisy fotoana tsy nisy ny coronavirus. Nandritra ny rano fitadiako dia ny 12 volana marsa 2021 no nilazana tamin'ny fomba ofisialy voalohany fa eto amintsika ny valana aretina na dia efa talolohan'izay dia efa nahita tranga maro samihafa izahay mpitsabo fa andao raisintsika ho asa ny hoe mifanentana tsy akijanona any an-trano mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny ilay fanentanana eny eny amin'ny radio, télé sy ny sisa fa iainantsika any amin'ny isa-tokantrano. Dia ina moa ilay fanentanana voalohany hoe arovy ny tenantsika efa nytenen'ny namana teto fa andao amafisitsika hatrany ny fiarovana ny tena mba tsy hahazo an'ilay tsy mikaretina. Fiarovana ny tena misy ireo fitenitsika ilay hoe geste barrière dia ny fampiasana ny amoa zany ny fiteniko azy hoe masque mazava kokoa izy ngamba amin'izay izay sady manarona ny vava no manarona ny orona dia fadio ny mikasikasika n'izy ity. Za zao io dia mbola tratra satria milatsaka foana dia feno zavona solomasoko dia lasa manamboatra an'ilay izy fa mipetraka tsara zany manarona ny vava aza atao haingo ny tenda. Tena mahita olona be dia be enina atao am-piangonana tsika misy fotoana dia maro izy satria tsy mihoatra tsy latsaka ny 5 tazako teo zao dia milatsaka aty amin'ny tenda satria mety hoe makarivotra kely ve tsy manina fa ataontsika fiezahana izay. Ny faharoa dia mifanasana tanana. Ny tena tsara indrindra dia mifanasana tanana amin'ny rano sy savony. Za tsy teny hoe aitraitra le gel fa rano sy savony no manavotraina voalohany indrindra. Fa rehefa amin'ny toerana tsy misy ny rano savony dia izay tsika no mampiasa n'ilay ataontsika amin'ilay teny mahafinaritra be na mihaino azy raha hoe gel hydroalcoolique. Iza no mahay ny fanasana tanana.
izay no afatra anakiraingeza be tiako avotra amin'ity satria mahita koa atao am-piangonana maro sika no mampiasa an'le gel isaky ny avy mandray vola avy manao dona kely ho fampiarahaba fa le fanasady dia mampiasa an'le gel fa ahoana ny fomba fanasana an'le tanana tsy haiko angavy andranto fe za hitazona ty micro ty fa accidenté koa ty micro ty ahoana le fomba fanasana tanana andaotsika dia araka hitsangana aga dia araka mena dia mba tiako raha hoe any tokantranontsika tsirairay avy mba ho tafita any amin'ny namantsika tsirairay avy any zay andao ary hitsangantsika raha dia ataontsika vetivety le izy raha manana gel ianao dia asio gel mihitsy adiniko ery moa ny ana asio gel mihitsy a satria koa tokony matetika ny fanasana tanana raha nijanona teto adiny telontsika na adiny efatra misy mihira sy ny sisa misanatry dia tsara mampiasa an'iny foana rehefa avy nalatsa saotra rano misy an'le gel iny a dia atao an'izao ahodikodina manisa 5 seconde ahodikodina 5 seconde dia tazanareo ve ny tanako dia avadika ohatran'izao a dia avy eo a ny tapon'ny tanana ary ampifampidirana tandray very miperatra ohatr'izao a ny ratsan-tanana ezao azy tsara ny poignet fandraindray iny adintsika nefa iny manangona microbe be dia be rehefa vita izay a dia tsy akibe ty aza adiny ty fa dia rehefa avy eo ireto a lohan'ny tanantsika na mipulpanydoaozy izy tsika akosiko 5 seconde 5 seconde daholo foana raha ny tena izy a mesika satria tsy ohatr'izany ny fanasantsika tanana afaka mipetraka le 5 seconde tsy 5 seconde ny atsika teo fangamba 2 na 3 fa en tout zany a tokony ho 30 seconde ny anasantsika ny tanana iny dia tsy hita ikoroparopaka tsontsika rehefa mandeha fandraisana ohatra mbola tsy maina akory ny tanantsika dia efa tonga ilay le hostie vata kristy tsy izay fa efa maina tsara ary efa voadio daholo a ao anatin'ny rehetrarehetra mialatsiny afa ny insiste be tamin'iny fomba fanasana tanana iny a fa manavotraina be dia be zany iny fomba iny ny fahatelo a dia ny afaka tazomiko amin'izay merci teo ny fanasana tanana dia ny fanajana ny elanelana za moa miainga amin'ny ohatra foana ntsika ty ambany azoko atao ihany hoe tsara fatohizo fa isika ery ambony mijery any ery amin'ny taniketsany atao amin'ny catéchumène ohatry ny mety tsara fa tsika ery matetika dia tsy voahaja le ray metatra farafahakeliny indrindrindra amin'ny toerana fivorivoriana ohatr'izao dia ezahantsika angalantsika asa afahantsika pastera mivady zao fampite mihitsy hoe tsy ampiny atsika dia ny fiarovatena fahatelo a sy fiarovana ny hafa raha sanatria misy ny soritra retina dia manatonina mpitsabo mijereto a farafakely izay na mianada eto mpitsabo tsy manao dokam-barotra tsy azonay atao zany fa mba azahoanareo tsara an-tsaina hoe maro ny mpitsabo a afaka mandray an-tanana atsika ny afatra farany dia zao ary mampiavaka atsika mahakristianina atsika ary zay nafaly anahy tamin'ny toritenin'ny mpitandrona teo fa raika amin'ny 30 ny volana janoary tsika androany a raha tsy diso a dia ny teny filamatry ny evidrikaima nandritra ny volana janoary dia ny hoe maneo ny maha izy azy a ny tompo nanomboka tamin'ny volana marsa ka hatramin'izao tsika amin'ny teny izao a azoko lazainy ndao pozitiveny be dia be tsika ny tsy narary tsara be zay mety nisy narary tany fa tsy nampiseho soritra retina dia tsy naninony za maro ihany koa ny henoko sy ny hitako a ny narary anefa dia sitrany ary nisy ara tamintsika izay a narary a falavo a ny fahafatesana dia izay le hoe anogaisintsika mahakristiana atsika fa fanehoan'ny tompo ny maha izy azy a izay voaloha volana febroary rapitso efa miova loha hevitra vaovao tsika dia raha tsy diso koa dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra izay ngamba pastera ny loha hevitra volana febroary fandray amin'ny tenin'ny toritenitsika teo a
dia izao ao anatin'izay dia ataontsika hifankahery hatrany amin'ny fomba rehetrarehetra fifampizarana ny tenin'Andriamanitra, mifankahery mba hifampizara hiaina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiatrehantsika ny fahasalamana, satria tsy ny resaka coronavirus ihany fa ny fahasalamana amin'ny ankapobeny rehetrarehetra. Dia ny tenin'izay hozaraiko anareo androany dia rahantsika mamaky mafy, ndao nge jerentsika ny ao amin'ny Salamo faha 1:20 Salamo faha 1:20 ny 9:10 sy ny faha 1:20. Salamo faha 1:20, 9:10 sy faha 1:20. Izay kelikely feo rehefa mipetraka dia afaka mitsangana mamaky an'ilay izy dia mamoaka feo mafy dia mafy, fa izay mahavita miteny mafy dia afaka miteny mafy sao dia hoe mampitsanganiko foana, fa izay mazoto hitsangana afaka mitsangana miteny an'ilay izy. Dia ovakitsika mafy be amin'ny anaran'ny Tompo, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina manakaiky ny lainao, fa izy mandidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Dia mampahery antsika rehetrarehetra Tompo fiatrehana ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Haza wang lai, zala kini rai.
fahasoavanao no matoy izao mitoza tsy matahotra fa tena sara fa fahatongavanao ety anta manadiny amiko rehetra nanjapefity nankahala esetry fa fahasoavanao no matoy izao mitoza tsy matahotra fa tena sara fa fahatongavanao ety anta manadiny amiko rehetra nanjapefity nankahala esetry nanjapefity nankahala esetry nanjapefity nankahala esetry nanjapefity nankahala esetry. Amarana izao fanompona masina izao tsika revako malala mialohany hitondrany ray aman-dreny mpitandrina nitondra fampianarana ho antsika tamin'izao fanompo-pihavanandroany izao ny afatra sintrodrano dia eo am-pitsangana revako no anaovantsika ny hira izay voalahatra eny amin'ny fafana. Zao ary ny afatra ho anao amin'ity androany ity ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Raiso ny tsodrano atolotra ho anareo rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny vonay mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahorina vetivety anareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny fanjakana mandrakizay aminareo rehetra izay ao amin'ny Kristy ny fiadanana. Amen. Peraka isika manao vavaka anatin'ny fahanginana. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.